Efa resaka fanabeazana izay antsika dia azo tombony amin'ny lahetsika ivondronan'ireo sekoly sasantsasany eny Atsimondrano eny nampitondraina ny anarana hoe atelier de vacances ireo kolonga madinika avy amin'ity distrika ity. Ny ampiroboroboana ny famoazan-tsainy ireo ankizy no tanjona ao anatin'izany etsika izany. Mitana toerana lehibe ny famoazana ny sain'ny zaza madinika amin'ny alalan'ny fanabeazana azy ireo dia ny mbola kely. Araka izany dia nivondrona ireo sekoly maromaro ao Atsimondrano ary mikarakara atelier de vacances natrika asa fanabeazana amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao. Mandritra ny volana Jolay sy Aogositra no natontosana izany atrika azy izany izay natao an'ny zaza 2 hatramin'ny 12 taona. Ny tena antony anaovana ny activité de vacances dia fampandraisana andraikitra ny ankizy izay no tena zava-dehibe. Izany hoe fanomanana ny ankizy ho renim-pianakaviana sy ho ray-pianakaviana vonona ary vanina andray an'izay andraikitra ray-pianakaviana sy renim-pianakaviana izay. Manana endrika maro samihafa ny fampiofanana omenareo zaza madinika mandalina ty atrika azy ity. Isan'izany ny fampianarana manao zaridaina, ny zaitra, ny lakozia ary ny bricolage na ny saina tia kitikitika. Tsikaritra fa mandray tsara ireo fampiofanana omena azy ireo zaza madinika ny soratra anarana amin'ny ty atrika azy ity.